Zareo avy eo amin'ny MPTC. Ny MPTC izay sekoly mampianatra teny vahiny, ny anglisy, ny frantsay, ny chinois, malagasy, misy ihany koa ny informatique ary mandefa mpianatra avy any ivelany izy ireo. Tonga eto moa izy ireo inona indray ary ny tolotra vaovao entinareo. Faly miarabanao aloha dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa manaraka an'izao fampahalalam-baovao izao. Ny zavatra tiako resany aty am-boalohany aloha dia te hampatsiahy anareo zany fa ny fidirana manaraka dia amin'ny 4 avril ho avy izao. Indrindra moa zany ho anareo izay tsy tafiditra tamin'ny rentrée teo aloha, tamin'ny 3 volana teo aloha, fa ny 3 volana voalohany indray zany manaraka izao dia amin'ny 4 avril na ianareo mpianatra ankehitriny na ianareo izay mikasa hianatra amin'ny MPTC ihany koa dia asaina hisoratra anarana. Ny tolotra vaovaon'ny MPTC dia ny antsoina hoe IFP na International Foundation Program. Tolotra miavaka be izy io satria ahoana programme britannique izay tena mampiavaka be any MPTC mahazo accréditation avy any amin'ny atao hoe NCC Education na National Computing Centre avy any amin'ny gouvernement britannique zany. Dia natokana izy io ho anareo maniry te hianatra ny Angleterre dia afaka makabana zany ianareo eto Madagascar manovo zany fahalalana zany ao amin'ny MPTC mandritra ny 10 volana eo ny faharetan'ny fianarana dia misy karazana filière maromaro vitsivitsy ao anatiny tahaka ny business, computing, engineering, ny finance sy ny maro isan-karazany ihany koa. Dia mila manana baccalauréat aloha zany ianao farafahakeliny ary arahana level B2 zay no minimum zany takina ahafahanao mianatra amin'ny amin'izany IFP zany. Dia ankoatr'izay koa dia misy ny OSSD na ny Ontario Secondary School Diploma na baka canadiana ozy isika izay anisan'ny baka malaza indrindra eran-tany zany dia ao amin'ny MPTC koa no makan'izy io. Fa izy io indray zany dia en ligne ny fianarana ka natokana ho anareo classe de seconde, première, terminale zany. Maro ny atao hoe sekoly manofana mampianatra an'izay fomba fiteny vahiny izay manana safita malalaka ny mpianatra ny mpanjifa. Inona ny tena mampiavaka anareo raha mitaha amin'ny hafa? Ie, matoa moa zany zany tonga eto ataoko fa maro ny zavatra mampiavaka ny MPTC. Ny voalohany indrindra amin'izany dia ny kalitaon'ny fampianarana satria dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny kalitaon'ny MPTC satria moa zany izay manana fiaraha-miasa amin'ny zareo firenena vahiny sy izy tompon-teny dia manampy ny MPTC izy amin'izay fotoana zany. Ny isan'ny mpianatra ihany koa an-dakilasy dia ferana ho 5 ihany zany satria ahafahana manara-maso ny fahaizany tsirairay. Ankoatr'izay dia MPTC ihany koa manana université eto Madagascar izay université anglophone voalohany indrindra eto amin'ny firenena eny Andramena misy an'izy io. Dia na nareo avy any amin'ny faritany ary afaka mankaty Antananarivo mankao Andramena mianatra satria misy campus ahafahanareo matory ihany koa ny transport ihany koa dia eto any MPTC. Ary MPTC no centre d'examen voalohany eto Madagascar amin'ireto karazana examen internationaux tany saiko reto ohatra hoe ny LC na ny LanguageCert zany. Io LanguageCert io fanamarihana kely izy io dia ataontsika hoe cadeau omena an'ny mpianatra zany niza mianatra amin'ny MPTC ka mavita terme anankiray na isaky niveau zany ka mahafeno ny fepetra dia omeny MPTC lalana manao examen international izay azahoana certificat international zany mavita niveau ray zany izy dia mahazo attestation avy amin'ny MPTC sy certificat international. Ankoatr'izay koa dia ny PTE na ny person test of English, ny Cambridge English test ary ny LanguageCert CELTA UKEV zany hoe natokana ho an'ireo olona mety maniry hifindramona na norom-pinenina zany any Angleterre. Ary ny farany dia ny voyage d'études izay tena ankafizin'ny tanora moa zany sy ny zatovo amin'izao fotoana izao satria dia mitondra mpianatra izay isa taona ohatr'izay zao amin'ity taona 2023 ty zao zay dia hitondra mpianatra amina karazana firenena anankitelo ohatra hoe Singapour, ina koa izy teo États-Unis, New York zany ary any Afrique du Sud. Dia anasanantsika rehetrarehetra zany ho tonga ao amin'ny MPTC. Rehefa sary ny fanentanana. Ie, PDB nareo zao no mety hoe misalasala amin'ny fitiavana sekoly indrindra moa zany fa fianarana teny anglisy izay tena hoe mahay MPTC ny MPTC
dia tongava MPTC andramoka izao fa mahafinaritra MPTC tsara tongava mianatra ao aminay fa mahafinaritra be mianatra ao amin'ny MPTC dia ianareo raha ohatra ka hoe zao vao manaraka ny fampalavavona vao mahita na eto amin'ny écran afaka manaraka ny page ny TV plus ianareo dia ao ianareo manaraka ny information zay lazaina teto na afaka mifandray amin'ny MPTC ihany koa amin'ny laharatarby izay efa misoratra eo amin'ny écran io 033 33 410 88 na ny 034 21 410 88 dia manantenantsika rehetra amin'ny 4 avril zany ny rentrée ny farany fanaterana dossier mikasika an'le AFP kosa zany na le fianarana makany Angleterre dia amin'ny 28 avril ho avy izao. Sotra tompoko. Isaorana ary zareo avy eo amin'ny MPTC tonga nitondra izay fanazavana izay tao tanatin'ny fampalalam-baovao tamin'ity ality makasiraka tompoko.